Fotoam-bavaka manokana natokana ho an'ny vehivavy fenao ity ny fotoam-bavaka izay natokana ho anao na tanora ianao na efa lehibe. Etsy amin'ny palais de sport Mahamasina ny asabotsy fa 20 ny volana oktobra ho avy izao. Ny fidirana voalohany dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora iresanany amin'ny hoe ampody ianao avy amin'ny fahababony izy. Izay fotoana hanasitran'Andriamanitra, hanafan'Andriamanitra, hananganan'Andriamanitra ny fiainanao indray. Ny fidirana faharoa dia amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora. Ny lohahevitra indray dia ny hoe anisoanao mihohitra noho ny taloha izy. Na inona fahasoavana sy fitahiana ilainao avy amin'Andriamanitra, na fanasitranana na fiovana, ity ny fotoana sahaza ao amin'izany. Tongava retsy amin'ny palais de sport Mahamasina ny sabotsy fa 20 ny volana oktobra ho avy izao. Tsy misy vidibidirana io ary misy sokatra ho andrahitra na izy ianao na izy. Tongava fa tsy afaka ny tsiova ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy profo izany. Dia fanimiarabantsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine ao anatin'izao fandaharana izao. Misotranao hatrany manjohy ny fandaharantsika ary mino fa mitaona ny namana sy ny havana ianao mba hanaraka ny fandaharantsika amin'ny fotoana tahaka an'izao. Inoko fa tsy hanenenanao ny fanaran'ny fandaharana fa hitondra hery sy fanantenana ary finoana ny natonao any. Ito am-piandohana araka ny fanaoko foana dia tena asantsika rehetra any amin'ny fotoana lehibe izay karakarain'ny fiangonana Evangelique Chaine. Itsy amin'ny palais de sport Mahamasina amin'ny 29 oktobra izao sy ny 30 oktobra. 29 oktobra dia andro sabotsy ary ny 30 oktobra dia andro alahady. Amin'ny 29 oktobra dia misy fotoana lehibe natokana ho an'ny vehivavy fotsiny, sabotsy arivo izy io. Misy fitirana anankiroa, ny fitirana voalohany dia amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 ary ny faharoa dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 ora izany. Samy manana lohahevitra izay mampiavaka azy ho resahana amin'io ary hitondranam-bavaka anao mba hitranga aminao sy ho tanteraka aminao izay teny lazain'Andriamanitra. Ny fitirana voalohany dia hoe ampody anao avy amin'ny fahababony izy ary ny fitirana faharoa kosa dia ny hoe anisoanao mihoatra noho ny taloha izy. Mety maro aminareo anabavy satria izy io dia fotoana ho an'ny vehivavy no mahatsiaro hoe misy zavatra nambabo anao, nangejanao ary mifampitolona mafy ianao mba ho afaka amin'izy kanefa tena tsy mety afaka amin'izy mihitsy ianao. Mety io trosa, mety io aretina, mety io fiainam-pitiavana mikorotana, mety io fijaliana anaty, ratra anaty, sy izay mety zavatra hafa izay mety nambabo anao ary maniry ianao Andriamanitra ampody anao indray, hanafaka anao indray, amerina aminao amin'ny lohany indray, restaurer ny fiainanao indray. Izay no anton'ity fotoana lehibe amin'ny asabotsy 29 oktobra ity izay inoko fa hanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao izany. Ny fidirana faharoa indray dia ny hoe anisoanao mihoatra noho ny taloha izy. Andriamanitra dia Andriamanitra ny voninahitra ary sitrapon'Andriamanitra tsara mihitsy ianao hiekara ny fiainanao avy amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra. Hitombony fiainanao hiamiratra hatrany, hiatsara hatrany izany. Ary ninona mety zavatra efa hitanao sy ny ainanao tao amin'Andriamanitra. Amin'ity asabotsy 29 oktobra ity dia mbola anisoanao mihoatra noho ny tany amin'ny andohanao Andriamanitra ary mety ngamba ianao taloha efa nisy fotoana tena hoe nahita zany hoe fatsan'Andriamanitra, mety koa voaingana teo amin'ny fiainanao, mety misy tamintsika nandalovan'izany indray mandeha dia ohatrany tsy nisy intsony fa amin'ity indray mandeha ity anisoanao mihoatra noho ny talohan'Andriamanitra. Na amin'ny fianaranao io, na amin'ny fiainam-pitiavanao io, na amin'ny asanao io, mety tsy fantatro nandalo fahadisom-panantenana imbetsaka ve ianao fa amin'ity indray mandeha ity Andriamanitra anisoanao indray. Mety tsy fantatro na nisy fotoana ianao ny expérimenté fahatsaran'Andriamanitra, fahitampity goavana amin'ity indray mandeha ity anisoanao mihoatra noho ny talohan'Andriamanitra. Andriamanitra dia faly mampiseho ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary fifalelovan'Andriamanitra mihitsy ny mampiseho an'izany amin'ny alalanao sy ny fiainanao manokana ary zay mety sehatra misy ianao. Ka manasanao izay ho avy amin'ny sabotsy 29 oktobra ho avy izao etsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Mbola afaka mampody ny fifalianao Andriamanitra, mbola afaka mamadika ny ranomasonao ho fandihizan'Andriamanitra, mbola afaka mameanao aina sy famindram-po vaovao Andriamanitra. Tongava fa tsy hanenenanao ny fotoana izay rahantsika miaraka amin'ny fiangonana Chaine. Ny alahady 30 ny volana oktobra kosa indray dia fotoana iresantsika ny amin'ny hoe deloelo vaovao.
anositra deloilo vaovao anao andriamanitra raha miresaka hoe deloilo dia fanosorana deloilo dia miresaka fampitana ny herin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany ao ambokiny salamy fa 2:20 ka ny andininy fahafolo dia zao nolazainy hoe fanontandroko kosa dia asandratra ho tahaka ny any ombomanga miositra deloilo vaovao ahako ndikany hoe tandroka eto dia miresaka autorité na hoe fanapahana ndikany hoe ombomanga indray a dia miresaka hoe fanjakana kinship raha atao amin'ny teny anglisy ary deloilo indray nyresany hoe miositra deloilo vaovao a ndikany dia hoe mampitambatra ny tenako mampiraikitra ny tenako amin'ny deloilo vaovao ianao ohatra nireny olona ohatrany hoe miotra amina menaka reny dia araikitra amin'ny vatana izy ka raha miresaka hoe deloilo tsy resaka menaka ny tiana resahana fotsiny fa ny herin'andriamanitra araikitra aminao ka naizanaiza amin'izay aleanao sy ninina zavatra ataonao dia hiaraka aminao ny herin'andriamanitra hitondra fiovana lehibe sady miavaka eo amin'ny fiainanao manokana izany ozy hoe mitandroko dia sandratrao tahaka ny anombomanga dia miositra deloilo vaovao ahako dikan'izany dia zao amin'ny fotoananao hosoran'andriamanitra dia miakatra ny autorité anao mitombo ny fahafahana manapaka mety angamba ohatra ny tsenanao kely fa rehefa midina aminao ny herin'andriamanitra ny fanosorana dia hitatra ho azy ny sehatra fahanao manapaka inona ny zavatra ataonao inona ny zavatra mety tsy voakontrolenao na tsy fefehanao fa fotoana midina aminao ny herin'andriamanitra dia afaka mitombo zany sehatra fahanao manapaka izany mety misy zavatra nampijalanao fahiny tsy ampijalanao intsony satria nahoana ampitomboan'andriamanitra ny hery sy ny fahafahanao manapaka jereo ke zavatra mitranga eo amin'ny andiny faraka ambin'ny folo hoe hoy izy hoe ary faly no masoko mahita ny amin'ny fahavaloko ary finaritra ny sofiko mandrena zay efa ny amin'ny ratsy fanahy zay efa mitsangana amely ahy dika zay zany le zavatra tianao hoe no mikasika ny amin'ny fahavalonao dia avelon'andriamanitra hitranga resiko ohatra hoe mety misy fahavalonao tena mampahoranao mihitsy ary mitary an'andriamanitra ianao andriamanitra aoka ianao anakisaka nyty olo ty na aoka ianao amaly faty ny ratsy atondra etolo leto amiko dia izany mihitsy ny zavatra hitranga andriamanitra mihitsy ny hiditra tsehatra amaly faty zay mampahory anao satria sitrak'andriamanitra ny amaly fampahoriana zay mampahory atsika ikan'izany raha misy olona sanatria mpamosavy meritreritra andrava sy hamono anao andriamanitra afaka mandringa anazy koa amin'ny fotoana zany mitombo ny ositra ao anatinao dia lasa mitombo ny fahafahanao manjaka baiboly dia milaza ny boky mpitoloteny fa be hery ny teny mpanjaka dikan'izay lasa ny zavatra mitranga tahaka izao zay zavatra teneninao dia avelon'andriamanitra hitranga amin'izay ny fomba fiteny olo azy dia hoe masimbavy ianao fa le tsy hoe masimbavy ianao fa omenanao ny fahefana sy ny hery ampitranga zay zavatra tianao hitranga ny tianao hita sy ny tianao ray wow zava-dehibe loatra zany ary amin'ity fotoana amin'ny palais des sports amin'ny 30 octobre ity dia resaka mikasika ny osotry ny fanahymasina isika ary anositra deloilo anao zay ivavaka ao anao zay dia impita aminao ny herin'andriamanitra iraikitra aminao ny fanan'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra dia hovaova olona vaovao tanteraka ianao dia hogaga ianao fa zay zavatra zay tsy mba vitanao fahiny tsy mba nanananao akory no hitranga amin'ny fiainanao vao avy mifampahiritra amin'ny olona anankiray androany dia nijoro vavolombelona izy hoy izy hoe zaho izy izy efa ela nanao ny asako efa niasa tamina orinasa izy dia aveo izy nanangana anazy manokana raha ny tena chiffre d'affaires fara zay taoko hoe niodina andritry ny taona ozy izy a teo amin'ny 500 millions teo maximum dia mimidina indray ary satria sandraindray misy saisonnière le asa misy vanim-potoana hoe eto mety dia eto tsy mety sy nitahaka an'izany fa rehefa le nanatrika le fotoana le vavaka sodrano ao izy izy ary nanatanteraka kozy nasenao natao kozy izy tao am-piangonana hoe manao voatr'izao dia misy vavaka naseny natao sy ny zavatra naseny nataony nefa nivavahana nidina tamin'ny herin'andriamanitra amin'izao fotoana izao izy mbola tsy mifarina akory ny taony ty efa tafakatra amina miliara mihoatra mahery be mihitsy ozy izy efa milalao amina miliara mihitsy azao izy izy ao anatin'ny asa zay ataoko tsy manapoziko izy izy hoe indray androany ho lasa ohatr'izao ny zavatra ataoko tena sy takatry ny saiko mihitsy hitanao amin'ny fotoana midina aminao ny herin'andriamanitra misy zavatra tsy voazavanao zany efa ozy izy a
tsy de tena hoe lasa hoe de hoe miresaka be amrina saringotra etsy aroa hoe tena mitady client be tsy avisy avanina fa le izy ny tonga ho azy misy azao de ty ohatrzao de ty ohatrzao de mandeha ho azy le izy misy problème ao anatin'le asa fa magaka tena misy hoe fandrisina sy fahitapity foana omen'andriamanitra anah tanao amin'ny fotoana midina aminao ny herin'andriamanitra vaovao olona vaovao ianao azay ny antony fotoana ao palais des sports ampidinina diloilo vaovao aminao diloilo vaovao amin'ny fiainanao anositra diloilo vaovao anao andriamanitra ary hanova tanteraka ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao aleo aseoko anao hoe inona koa ny toyany rehefa midina aminao ny hery amin'ny lalan'ny fanosorana diloilo anao ozy amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo amin'ilay salamy faharoa amby sivy folo teo ihany ozy hoe ny marina hamilolona tahaka ny rofika isandrahaka tahaka ny sedera any libanona izy ndika hoe isandrahaka de hoe ho tonga lehibe izy ahoana zany ny atonga anao ho lasa lehibe ahoana ny ampalehibe anao mila ositra ianao mila olona ianao ampita ny herin'andriamanitra aminao anositra anao ozy ny tenin'andriamanitra zay hoe ataony jakoba ahoana ozy izy ny fandresy fakely izy amin'ny baiboly tena anglisy izy de hoe ahoana ny ahafahany alehibe nefa izy mbola kely de ozy ny tenin'andriamanitra eto hoe amin'ny alalany fanosorana amin'ny alalany fanosorana amin'ny fotoana hosorana ianao de zavatra hitranga de zao ampalehibe anao andriamanitra inona zavatra nitranga hiamololona tahaka androfi anao zany hoe fleurir hialehibe hisandrahaka hihitatra ho azy ny faritaninao hihitra ny asanao hihitatra ny zavatra zay ataonao hatramin'ny zanakao rehefa hosoro me misokatra ny sainy me misokatra ho azy olona njoroavolombelona hoe zanako izy de tena olona tena nikatrona mihitsy ny saina amin'ny fianarana fa rehefa tao arina ny vavahana sy nampitana ny ositra taminy nisokatra ny sain'lay zaza ary de zavatra ohatrany hoe tsy hainy lay kizy fahiny lasa mora taminy nahatakatra azy ary na izay zagaga hoe ary to lasa tia mianatra le zaza tsy mila be desina firotsony ary nanotiny any ampianarana azy miova tanteraka mihitsy satria amin'ny fotoana midina aminao ny herin'andriamanitra vaova olona vaovao tanteraka ianao tozy izy ozy izy eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo mbola mandrobona ihany izy na de fantitra azy dovidovotra sy maintso izy mba hanambara fa mahitsy jehova vatolambiko zay tsy misy tsiny de izay rehefa midina aminao ny herin'andriamanitra na de fantitra azy ozy izy mbola mandrobona ihany izy mbola dovidovotra sy maintso izy tsisy azany zany hoe za efa lehibe za efa tsy de mahavita zavatra efa antany tamin'ity zavatra ty sy namana fa andriamanitra mbola afaka atonga anao dovidovotra sy maintso atonga anao isandrahaka atonga anao hitatra trany ametraka alova ho an'ny taranaka am'roveny amin'ny fotoana midina aminao ny osotry ny fanamasina amin'ny fotoana mirotsaka aminao zay mahazava-dehibe n'ity fotoana ity hoe fotoana fanosorana diloilo anao fotoana zay andraisanao ny herin'andriamanitra manokana eo amin'ny fiainanao manasanao ary aho ho avy etsy amin'ny palais des sports ny alahady 30 octobre ho avy zao fa fotoana anosorana anao io diloilo vaovao de ho hitanao fa tena depara vaovao ny fiainanao ary tsy ho faranao amin'ny fomba tsotsotra ty taon'ity fa ho faranao amin'ny fifaliana sy amin'ny témoignage goavana fa manao zava-dehibe ho anao andriamanitra tao amin'ny namana sy ny havana navaizy anao navaizy na fiangony navaizy anao na fiangony navaizy na izy anao na iza de misokatra ho anao ny fotoana etsy amin'ny palais des sports mahamasina tsy misy vidibidirana io fa misokatra ho an'ny rehetra ny alahady fatelopolo volana oktobra ny asabotsy 29 oktobra koa de misy fotoana lehibe ho an'ny vehivavy rehetra manasa ny vehivavy rehetra ho avy etsy amin'ny palais des sports ny asabotsy 29 oktobra misy fidirana anakiroa misy miditra amiray mirava amin'ny telo de misy miditra amin'ny telo mirava amin'ny dimy izany samy misy loha hevitra ireo hoe ny voalohany de hoe ampody anao avy amin'ny fahababony izy ampody anao andriamanitra ho anao zay matsiary voafatra ho anao zay mila fiainana vaovao indray ho anao zay mila andriamanitra anosika anao iatsara indray io fotoana io saza ho anao amin'izany hivavaka ao anao zay ary tsy hanenenanao ny fahatongavanao ny fidirana faharoa le amiteloko hatramidimy le 29 oktobra sabotsy de anisoanao mihohitra anao ny taloha izy ny alahady dia misy fidirana anankitelo maraina ary ny anankiray ihany ny ariva le 30 oktobra misy miditra amin'ny ena sasany de amin'ny valo sasany de misy ny amin'ny folo sasany ny ariva kosa de amin'ny roa ora sy sasany tongava amin'izany fa azo antoka tanteraka fa iovan'ny fiainanao sabi mitomba fahasoavana manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrinariva avy amin'ny fiangonana Saina sabi mitomba fahasoavana veloma tampoka fitomba avaka lehibe miaraka amin'ny fiangonana Évangélique Saina
fitombavaka izay handraisanao deloelo vaovao, fotoana izay andraisanao ositra vaovao eo amin'ny fiainanao. Ny ositra no manova, manasitrana, mamerina amin'ny laona izay zavatra ravo, mampanankarena, manafaka ary mampandrisanao amin'ny ady sy izay fanamby rehetra eo amin'ny fiainanao. Tongava ary etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady fahatelopolo ny volana oktobra ho avy izao. Ny fotoana dia amin'ny 9 ora sasany maraina, amin'ny 8 ora sasany sy amin'ny 10 ora sasany. Ny hariva dia amin'ny 2 ora sasany. Eto ny marary sy ny olana rehetra. Izy fotoana hanosorona dibilo anao amin'ny fotoana io dia hivavaka ao anao izay, hiampitany ny ositra maherivaka aminao iovan'ny fiainanao tanteraka. Iteny fotoana ny fiovana dia ny fotoana andraisanao deloelo vaovao. Tsy misy vidibidirina, tongava maro fa tsy mitory tsy misy provy izany. Tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao.